Ikisaka ho an'ny Nosy be kosa isika atao anatin'ity fanadihadiana ity. Tsy asian'ny lanjany intsony ny tanomasina sy ny vakoka ao Nosy be ka misy fiantraikany amin'ny fiainana sy antom-pivelomana izany araka ny nambaran'ireo ray aman-dreny any an-toerana. Nanapa-kevitra araka izany izy ireo nanantona ireo ray aman-dreny ara-drazana mba hiara ikaroka vahaolana hamerenana indray ny asan'ireo vakoka ireo. Ny andindin'izay avetrana. Mitaraina ny ray aman-dreny maro ao Nosy be satria tsy voahaja atao ambanin-javatra anaovana maloto sy amidy ireo tanomasina kanefa manana ny lanjany tokoa. Manoloana izany dia nanapa-kevitra izy ireo ny antso ireo ray aman-dreny ara-drazana ny vory sy nandinika mikasika ny tokony atao mba hanarenana ireo vakoka sy ampianarana ny mponina hanaja azy ireny indray. Ka noho izay hita raha ifatorotoro na ia ny olo fa magnaraha maloto magnodidiny tialafady na vodika kazomasy na ny zavatra tokony atao fomba ara-dalàna hatramin'izay efa maloto. Ny kakazo manodidy tanomasy jiaby fa voatetetiky efa manjary saribô manjary fa tsisy raha mety ilagna izy hoe ray aman-dreny an-tanàna mahatsiaro mangirifiry amin'ny zavatra jiaby mandalo hanampody ny asin'ny tany zay efa nisy teto hatramin'izay. Ary hitatsika fariny boba efa misy olo manapolo mitarimy lambo ke io stelytsika io le tsangabato tariny le vazy igny hampody amikoera fa adoso io raha miporiporitsiky io fa tsisy antony io alozy io alefa amin'ny jardin agny fa io tsy jardin tany jiaby ty misy na kominy farany madiniky misy fotsakam-bato mifaliovantegna elbilety ho tsisy efa raha miporitsika io dia natao izy. Nanamafy ny tale jeneraly ministeran'ny kolotsaina fa misy ny lalàna mifeny ny fanana tany amin'ny ankabehany sy ireo vakoka amin'ny antsipiriany eto amin'ny firenena ka tokony hajaina izany. Dia ampitandremina isika ianareo izay mamariparitra an'ireny tany ireny fa misy lalàna mamehy azy ny resaka fanana tany eto amintsika eto Madagasikara eto indrindra moa fa izay tafiditra ao anatin'ny listan'ny patrimoine zay. Eny na tsy ao anatin'ny listan'ny patrimoine fa rehefa omen'ny vahoaka hasina omen'ny vahoaka haja sy voninahiny ary tokony ho hajaina tokony ho asinina io toerana io dia tsy mananjo mihitsy ny olona iray ikitika an'izay tany izay. Raha ohatra moa izy ao anatin'ilay patrimoine dia mbola misy lalàna le patrimoine national io dia mbola misy lalàna ihany koa mamey an'izay hoe 50 ka hatramin'ny 500 metatra manodidina an'ilay faritra io dia tsy azo kitihina mihitsy, tsy azo amidy ary tsy azo anaovana fanorenana raha tsy misy antony manokana zay iadina hevitra hoe inona io antony manokana io fa tsy hoe koa zay neritreretin'ny mpividy na eritreretin'izay mpivarotra ihany koa satria mampalahelo fa misy matetika olona ao anatin'ilay fianakaviana tompon'le patrimoine tompony tsy voatery patrimoine national hoe tsy voatery ao anatin'ny lista. Araka ny nambaran'ireo ray aman-dreny any an-toerana dia misy fiantraikany amin'ny fitadiavana sy famelomantena ny fanimbazimbana ireny vakoka masina ireny.